faminatrany a nanoloratiny rahabahoanao amin'ny lalana eto Madagasikara. Ity volana septambra resantsika ity a no volana mampitatsika mankany amin'ny fahavakatra. Ka ho vinavina ary a fa mandrisy izany volana septambra izany dia azo voatsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na olantsika kely kokoa manomboka ny faritra Diana, Sava, dia mitapany avaratry ny faritra Sofia sy Analanjova a, dia mitoraka izany ihany koa ny any amin'ny faritra Menabe a, dia Moromania, dia ny tapany atsimon'ny faritra Melaka sy Vakinakaratra, ary ny tapany avaratry ny faritra Atsimandrefana sy Otomatsetra. Na ny faritra sisa moa dia azo voatsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatiny kely kokoa. Dia ho an'ny volana oktobra indray a dia vao vinavina hatrany fa dia azo voatsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely kokoa manerana ny faritra Sofia, Boeny, Melaka, dia mitoraka izany koa ny any amin'ny tapany avaratry ny faritra Alotra Mangoro, dia mahazo ihany koa ny any amin'ny faritra Otomatsetra sy Orombe, dia mitapany avaratry ny faritra Atsimandrefana sy Anosy, ary any amin'ny ilany atsinanany faritra Androy. Na ny faritra sisa moa dia azo voatsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa hatrany. Dia raha ho an'ny volana novambra indray dia vao vinavina fa dia azo voatsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa manomboka any amin'ny faritra Atsimandrefana, Menabe, Melaka, dia miditra any Bongolava, Itasy, Analamanga, Alotra Mangoro, Atsinanana, dia faritra maro amin'ny faritra Analanjorofo sy Sofia ary Betsiboka, dia mitoraka izany ihany koa ny any amin'ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra, Moromania, Otomatsetra, Orombe, ary any amin'ny tendrony farany avaratry ny faritra Anosy. Ny any faritra sisa moa dia azo voatsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na saka kely ny any faritra sisa. Dia ho any volana desambra indray tsika izao ka ahina mafy izany ny tsy ampy voatsakorana any amin'ny tendrony Atsimon'Nosy, izany hoe manomboka any amin'ny faritra Atsimandrefana dia miditra any amin'ny faritra Androy tapany atsimon'ny faritra Anosy. Raha toa ka ho avy hatrany dia ovibe ny voatsakorana raha hoarina amin'ny tokony izy iny ilany atsanana Nosy manontolo iny dia miampy ihany koa ny ilany atsanana faritra Afina Voantany. Raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na olatsika kely ny voatsakorana amin'ny faritra maro amin'ny faritra Menabe dia miampy ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra, Moromania, Otomatsetra ary Orombe. Ny any faritra sisa moa dia azo voatsakorana fanaraka amin'ny tokony izy hatrany na anatombo kely kokoa. Raha ny fitambaran'ny voatsakorana indray ary ho an'ny telo volana septambra, oktobra, novambra dia vao vinavina fa dia iny amin'ny faritra Melaka iny sy ny faritra Atsimo Atsinanana iny, amin'ny faritra maro amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny no hifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely ny voatsakorana raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo any amin'ny faritra sisa. Raha ho an'ny telo volana manaraka indray oktobra, novambra, desambra, ny tapany voalohany fahavakatra dia vao vinavina fa dia iny amin'ny tapany Atsimon'Nosy iny ihany, izany hoe manomboka any amin'ny faritra Atsimandrefana miditra fa any amin'ny faritra Androy sy Anosy no tsy ho ampy ny voatsakorana. Raha toa ka azo voatsakorana anatombo ny tokony izy ny ilany atsinana Nosy manontolo iny dia miampy ny ilany atsinana faritra Afina Voantany. Ny amin'ny faritra Avoany Andrefana iny moa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na olatsaka kely ny voatsakorana. Ny amin'ny faritra sisa dia vao vinavina hatrany fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny voatsakorana. Raha mahakasika ny maripany indray mandritra volana septambra resantsika ity dia vao vinavina fa dia afana raha hoarina amin'ny tokony izy manomboka eo amin'ny faritra Vatovafitofinany, Atsinanana, Analanjorofo, Sava, Diana, Sofia ary Boeny. Raha toa ka hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa ny any faritra sisa. Dia ny volana oktobra dia vao vinavina fa dia hifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manomboka eo amin'ny faritra Itasy, Vakinakaratra, Moromania, Otomatsetra, Orombe, dia miditra hatrany amin'ny faritra Atsimandrefana. Ny any faritra sisa moa dia afana hatrany raha hoarina amin'ny tokony izy. Dia raha ho an'ny volana novambra indray dia afana amin'ny ankapobeny manerana ny Nosy fa tsy faritra anankiroa dia ny faritra Androy sy Anosy. Dia ny volana desambra dia Cap Gray fa dia afana raha hoarina amin'ny tokony izy manerana Madagasikara. Dia ny salan'ny maripana septambra, oktobra, novambra dia mbola afana hatrany manerana Madagasikara manontolo. Dia mitoraka izany ihany koa mandritra ny tapany voalohany fahavakatra ny telo volana oktobra, novambra, desambra dia vao vinavina fa dia afana raha hoarina amin'ny tokony izy manerana ny Nosy manontolo. Takatry hoe fotoanantsika androany misaotranao nanaraka hatramin'ny farany ary asadino fotoanantsika afaka iray volana mandrakany oktobra.